Mbalita panarana ny onjam-peon'ny Viva Radio ihany ianao tompoko lasy tompoko vavy amin'izao atoandro ny talata voalohan'ny volana oktobra taona 2024 izao. Ny angaviny izahay ampandrehantsika mpanaraka ny onjam-peon'ny Viva ny fandaharana Aoka hazava. Fanao ny voina izay niatra amin'ny namana mpanao famakafakana Aoka hazava, ny namana Maurice Tsiavonana izay namoy rahalahy dia tsy hisy ny fandaharana Aoka hazava amin'ity atoandro ity. Izany dia manome toky anao ny tompon'andraikitry ny fandaharana fa hiezaka hiakatra eto raha ampitso. Izay no fampandenesana ho antsika izay mpanaraka ny fandaharana Aoka hazava eto anivon'ny onjam-peon'ny Viva. Misy tompoko.